Taranja fototra atletisme tonga nitsidika sy nakahery ireo atleta malagasy misy saraka amin'ny telopolo menadany ministra Pia azy ireo dia ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ny teknôlôjia vaovao Andriamatoa Rakotomamonjy Nepatraiky izay nanolotra vola 5 tapitrisa ariary ho azy ireo. Afaka herinandro mahery kely sisa dia samy ampiseho ny zavatra nomanina nandritra ny fotoana ireo atleta rehetra hiatrika ny lalao nosy Atsilareny eo. Isan'ny andrasan'ny malagasy faritra ny taranja fototra l'atletisme izay tena miantoka ny medaly volamena betsaka ho an'ny Madagasikara. Raika amin'ny telopolo menada izy ireo no mandrafitra ny ekipam-pirenena. Ny alarobia hariva teo dia tonga nitsidika sy nakahery ny atleta malagasy Andriamatoa Rakotomamonjy Nepatraiky ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao izay isan'ny ministra Pia hitaranja fototra atletisme. Marina fa fampielezan-kevitra zao zahay lahany ihany ngamba ny vatsy fa zany na tsy zany famporisihana anareo zany dia misy vola 5 millions d'ariary zay omena ho fanampiana anareo moa zany mba ahafahanareo manohy hatrany ny entraînement zany. Dia aveo raha tsy diso valo misy any entraîneur dia misy tablette zany valo dia miampy anankiroa ho ny encadrement folo zany nisany zay tokony ao anaty tomobile angely izy raha tsy diso ny entraîneur zany dia tokony ho connecté foana satria reny fampizara traikefa zany ahafahany encadré tsara anareo. Fa ho anareo mandray zay mahazo médaille volamena zany dia ome manokana tablette avec connexion 2 ans. Vonina izahay atleta hoy kapiteny Ertina anatotona ny herinay rehetra hikatsaka medaly volamena satria zava-dehibe loatra amin'ny atleta ny fanamby omeny ny ministra Pia anay.